da mato averano atao baromzao fanontaniana petraka izay andry matofilo raha izy ireo no tafapetraka eo amin'ny toerana tena mino tokoa ary ve ianao ary mametraka fa andro fahalemany Madagasikara misy mantsy amin'izao fotoana izao no resaka mandeha isan-karazany hoe mety hisy korotana eto Madagasikara raha toka ny candidat Jean-Louis Robinson tafakatra eo anankiray ihany koa nefany raha hoe ny candidat voalaza ihany koa ny resaka alabato misy ny resaka sy ny analyse politika rehetra izay mandeha amin'izao hoe hisy ny alabato satria ny olona eo amin'ny fitondrana matetika mahazo laka foana amin'izay alabato izay manahoana ary izay le fanontanianao farany ny andraisako anazy voalohany hoe ny alabato za dia anteny mihitsy tamin'ny mpiaradia amiko ny hoe tsy fombatsika ary tsy azo ataony mangalabato zany ny latsaka be ny tanàna tao Antananarivo 63% ny vato azoko tao nangalarana rehefa fa 75 ny tena izy fa tsy 63 fotsiny fa za tamin'ity ny teny mihitsy fantatray fa nisy nangalabato any tao e fantatray ny anananay ny fomba nanaovana zareo an'izany fa zany teny tamin'ny mpiaradia amiko hoe tsy mangalabato tsika tsy azo ataony mangalabato aloha ny safidin'ny vahoaka zay narotsany tao anatin'ny vata fandatsahana ny vato ny safidiny iny no aleo ivoatra amin'ny safidim-bahoaka fa nagadana dia ty hatramin'izay iny marina mihitsy zay teneninao zay zay mpitondra rehetrarehetrany dia nangalabato foana marina zany satria hatramin'izay indroa zay teto Madagasikara ny le teo alohany le any Afrika Atsimo tsy lany tamin'ny fidinana voalohany zany tamin'ny 2002 miaiky an'izany zao tontolo zao miaiky an'izany ary zareo fa dia nangalabato izy tena lazany hoe premier tour de vita ohatran'izay ihany koa tamin'ny fividianana farany 2006 iny sa 2007 premier tour de vita ihany koa ka ny fisian'Andry Rajoelina nitatana ny tetezamita tsy hafanana zareo nanao an'izay intsony hoe ay mbola misy deuxième tour izy ty fa tsy premier tour de vita ohatran'ny taloha zay zany le zavatra anankiray ary ny faharoa le nytaneninao teo hoe mana mikorotana ianao raha le candidat anankiray no olano hoe zay ny feo mandeha zany araka nytaneninao teo hoe diamontra ny anahy aloha dia amin'ny tena hoe ny olona ho filoham-pirenena tokony mendrika eo amin'ny fomba fiteny eo indrindra eo amin'ny fomba zay itenenanao sy andraisanao any vahoaka mpiarabelona dia mety hoe ozy izy ianao no hoe ny fampitahana ny olona toy ny biby ianao ve zany dia naika zay valim-pifidianana ho avoakan'ny CES ao amin'ny fifidianana filohan'ny repoblika amin'ny fiodinana faharoa eo na iza lany ho ambaran'ny CES io isy ve ny alabato moa ahoana ny tsy anakena zany demokrata fa raha misy kosa ny alabato mialatsiny non fifidianana madio ny tsitsika apetraka mangarara ny titsika apetraka ka rehefa mivoaka amin'izay madio sy mangarara zay tsy misy alabato dia mipetraka ny tenako ary zao dia mipetraka amin'izay mihitsy hoe anao passation démocratique eto amin'ny firenena malagasy tsy mahatokony senita mikarakara ny fifidianana ve zany ny filohan'ny tetezamita raha ohatra ka matahotra an'izay fisininy alabato zay zany efa napetratsika ny senite ikarakara ny fifidianana fa ny fanatsarana an'io betsaka ny sosikevitra zay efa napetraka teo tao amin'ny senita hoe ny bureau de vote mba numéro 2 numéro 1 jusqu'à 20 000 sangamana izy iny sa 20 001 mba apetrao daholo reo aleo apetraka ty zany ny zavatra afatra aleo apetraka sy afaka manao recoupement na fampitahana isaky ny bureau de vote ny candidat tsirairay avy za mihiny fa tokony vitsy zany hitanareo tsara ny tany Amboasary nisy nanoana candidat afy io fa tsy ny candidat miaraka aminay aiza ve nisan'ny mpifidy dia lasa mihoatra ndray noho ny isan'ny olona voasoratra
tao aminareo ihany ane namoaka an'izany tao amin'ny TV plus e lasa niotra de gaga aiza tao taminarivo de mihoatra 7 ny ao anatin'ny vata fandatsiram-bato anankiray ahoana ny mahatonga an'izany hoe akatona ny trano de avy eo mihoatra le izy de avy eo inona ny fanapa-kevitra raisiny de analao 7 fotsiny indray de le olona mifidy any hafa ane zany ny vomafy satria le 7 mety nengy zareo ny narotsany tao fatatsika fantatrareo zany hoe izany nahazo vatobetsaka ataon'io bureau de vote io zay ne le zavatra mitranga zay le tsy mety anisan'izany eto de tsika moa eto miresaka amin'ny vahoaka malagasy tandremo fa rehefa mampiseho an'iny vato iny ry zareo rehefa tonga ny fividianana de matetika ny sasany ohatran'ny mamaky gazety miteny an'le izy tsy aseho an'ny olona le izy hoe alaina de jerevanao tro de aseho an'ny olona hoe numéro firy zay vao apetraka fa ny sasany ane mamaky gazety efa misy olona zalahy eo zany de alainy le vato de tomonony le numéro vakiny ohatr'zao fa tsy asehony an'le olona ry de apetrany ato de mioraka retsy am'le numéro de ataony ato indray de miteny izy io numéro tsy hoteneniko le numéro ny fa to de fantatrareo de apetrany eto le izy ka zany zavatra rehetrarehetra zany mila jerevana daholy betsaka am'reny vato reny ny tsy tonga tany amin'ny senita ary am'ty zay eto moa de manafatra tsara ny vato na latsaky ny olona rehetrarehetra tokony afaka verifiena daholy any amin'ny senita any amin'ny foibe bureau de vote numéro zay le niteneniko to tokony numéro tena ny bureau de vote ohatra mitenitsika hoe bureau de vote numéro 813 de fatatsika zay hoe toerana izy eto Tuléar aiza ny vato tao firy ny azo tao zany ny zavatra tokony raha tena tenao fividianana madio tsika de tokony apetraka zany zavatra any afa za miny za manateny fa afaka tanterahana somatsara zany lamako averano atao baromzay